nanomboka tamin'ny voalohany dia efa tsy tiany satana ny zaza anaty ankibonao ary efa mbidehibe izy nanandrana animba an'io fa tsy vitan'izany ary mbola mikendry izy amin'ny fotoana aterahanao hitondra problème fa Jesosy androany manafaka anao zao zao manao veloma io satana io tononoko ny afo hidinao anatin'ny fanahin'ity vehivavy ity amahany fatorana namatoranareo azy dia manao veloma ianareo zao fa tsy rehefa avy ao zao dia miala mizaza anaty kibonareo tady hitondra perte ianareo tady andefa rano mialohan'ny fotoana tonga ny zaza tsy siainana hitondra fandidina ary amony zaza sy ny reniny fa ny afon'i Jesosy androany milatsaka manisa telo dia manao veloma amin'izay ianareo ray roa telo sotra Jesosy tsangana tsy maninona itsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy teraka tsy mantsara ianao amin'ny fotoanandro. Halleluja. Tsara loatra Andriamanitra io ary mahagaga ny asany tsy takatra ny saintsika. Voninahitra dia averiko amin'Andriamanitra lehibe satria mafy ny zavatra natrehiko nitondrako vokany zanako. Nanomboka vao nipetraka izy dia efa nidelivren-dada dia efa nisy fanahy niteny tsy avelany ao vela izaza io, tsy avelany miteraka izaza io. Kanefa nony fampiasan'Andriamanitra an'izao lehilahy izao dia ity mijoro miaraka amin'ny zazakely velona soamantsara izay mianaka. Ary mbola isaoraka an'Andriamanitra lehibe koa fa nada teo aza ny planina ny satana maro sambihafa fa tsy mitsatra izy manambara ny zava-miafy na mpanompony mikasika atsika zanany satria tsika napetraka no zanaka ny ray arom-panantsika reo dia anambarany zava-miafina satria tsy fantatra atsika zany raha tsy amin'ny lalan'ny mpanompon'Andriamanitra reo. Araka ny teny tsy misy zavatra tsy resitsika izy izy raha tsy amin'ny lalan'ny ray atsika dia Andriamanitra miteny aminazy zao sy planina ny satana amin'ny zaza io fa tena ambadika an'iny tena marina le zavatra ny fanditra tati-poitra izana koa za tena zeny tsy mahazo aina mihitsy za ohatrany hoe misitona miakatra ty le zazakely dia misy sepitra tsy mahazo aina foana za dia farany moa niteny tamin'le dokotera za hoe ahoana tsara moa teneniko ekoko ty fa zanako ty ohatrany sahirana mihitsy za tsy mahazo aina ohatrany sepitra foana za mizeny ebe mibahana eto ambony aty foana nefa ne efa kaiko any DPA-ko dia ndana raha izy indry miverina manao eko dia nanao eko moa za dia izy hoe fanditra tadi-poitra izy ty zanako ao ty izy amin'ny lamosina any amin'ny vatany zany dia tonga dia nahena an'iny moa tsy nisalasala fa tonga dia nanantona ny lehilahin'Andriamanitra tany an-trany dia nidelivreny fa vao nivoaka an-trano fotsiny dia efa henoko hoe nijotsikijotsy le zaza nahazo aina za tsy sepisepitra tsony dia aorinan'indray zany dia rehefa aveo dia miandro foana efa nidepase foana le DPA-ko tsy mety teraka indray za misy fotoana za marary manomboka amin'ny alina ziska maraina fa tsy teraka zany za dia farany mbola niverina tany amin'ny lehilahin'Andriamanitra foana moa za dia nanao délivrance indray mpandeha indray za dia ozy izy hoe miala eto anao izy tonga dia mety jaza dia après des journée tonga dia marina ny teny satria niraisiko amin'ny amena dia risy koa nandotra teny taminao hoe hotsotra izy izy fivoahana izazy io tsy didina zany ianao izy aza matahotra izy izy zany fa efa afaka reny tadi-poitra mifanditra reny dia après des journée tonga dia teraka voninahitra ho an'Andriamanitra rery any averinako aminazy zany asa magaga lehibe nataony taminay zanako zany dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ary misaotra amin'izy mivady koa tsy tsatra nefa ampitomboan'Andriamanitra fahasoavana ao anatin'izy mivady ary zao fiangona fanavinahitra zao tena ho lasa fiangona be eto koa dia manentana zay rehetra olona mijery any tele anty fijoroana volombelako ty nizanao vehivavy be voka mety efa nitoraka niteraka indroa anao dia didina foana nefa nanao mbola te hiteraka aza matahotra manana ny lehilahin'Andriamanitra feno fahasoavana eto majanga tsika aza misalasala manantona anazy ianao fa napetraka an'Andriamanitra anatin'ny lehilahy io zany fahasoava vehivavy momba tsy miteraka zany vehivavy sary-piterana zany na milaza ra dokotera manomana vola fa tsy maintsy didina anao aza mamotra anao rahavavy manantona zao lehilahin'Andriamanitra zao anao aza misalasala fa teny ray fotsiny avotra aminao dia ino fa tanteraka aminao zany averiko amin'Andriamanitra mivoninahitra sotra tompo iza nanao an'izany rehetrarehetra zany Jesosy sabotsy ho avy zao ary tongava ato amin'ny tranoben'ny kolotsaina na maison de la culture amin'ny fito sasany maraina ny fotoanany manomboka
fa hitanao Andriamanitra. Alady indray fiangonana fanany voninahitra ny tany masazy. Raha tonga eo ambazary ny tany masazy ianao dia midina amin'ny lalana makany Tsararano eo amin'ny 20 metatra eo no ahitana ny fiangonana fanany voninahitra. Alarobia indray manomboka amin'ny 12 ny fotoam-bavaka ka hatramin'ny 2 ora. Fa aoriana ny fotoam-bavaka dia afaka mandray ianao manokana ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Raha teo aminay manokana ianao mamonjy fotoam-bavaka sabotsy aloha dia maka rendez-vous rehefa mirava ny fotoana alarobia ny mandray ianao. Raha tianao no raisina manokana fa mivavaka loatra. Tahiny Jesosy.